Falmerabantsika rehetra mpianakavy finoana eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity riavana ary noho ny andro manokana izay natokana mba hitondrana ambavaka ireto mpitandrina ny sotro ronono teto amin'ity fiangonana ity dia miaraba azy ireo manokana koa ny tenanay ary ataoko fa tsy mahadiso ny miaraba anareo amin'ny anaran'ny fikambana ny mpitandrina amin'ny sotro ronono sy ny vadiny ary vadiny Renotomandry. Tena fahasoavana lehibe no ahazahoan'ny fiangonana manokana fotoana tahaka izao mba hitondrana ambavaka manokana ireo ray aman-dreny ireo. Dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho aminareo mandrakariva na ianareo mpitandrina amin'ny sotro ronono sy ny vadina velany Renotomandry na ho antsika mpianakavy ny finoana eto amin'ity toerana ity. Ka ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika ny afatra amin'izao maraina izao riavana dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsarany Matio efa nivakiana teo ka tsy hovirenina vakiana intsony. Matio 5:7-7 hatramin'ny 9:7. Ny zavatra voalohany azo mariana ao anatin'izany andininy vitsivitsy izany riavana dia ny fiverenana indroa milaza ny amin'ny hoe ndrainareo izay any an-danitra. Dia mazava ho azy fa matoa Jesosy manonona an'Andriamanitra rainy ho rainareo izay any an-danitra, raintsika izay any an-danitra izany. Isika raha teo raha mivavaka dia vavaka izay haintsika rehetra tsy enjery na ny tsy dia mpiangona matetika aza ary na ny ankizy kely ara dia psekolelahy dia iny vavaka ianarany voalohany dia samy manonona ilay vavaka nampianarin'ny tompo, ilay vavaka tonga lafatra manomboka amin'ny hoe rainay izay any an-danitra. Koa raha miteny Jesosy hoe nirainareo izay any an-danitra, raha mivavaka koa isika hoe rainay izay any an-danitra dia eo amin'izay fifandraisan'Andriamanitra raintsika sy isika zanany izay no misy ny afatra izay ampitondrainy amin'ny alalan'izao toroteny teo tendrombohitra izao ary mifidy manokana ny 7:7 ka hatramin'ny 9:7 moa isika ao anatin'ny perikopa ao. Dia misy afatra anankiroa izay ho antsika zanak'Andriamanitra. Ny afatra voalohany dia ny hoe ho tia ny namana sy ny fahavalo. Izany no andrasan'Andriamanitra amintsika. Isika zanaky ny raintsika izay any an-danitra, ny andrasan'ny raintsika any an-danitra, ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia voalohany ho tia ny namana sy ny fahavalo. Ary ny afatra faharoa izay andrasan'Andriamanitra raintsika amintsika zanany dia ny anao mihoatra noho ny sasany. Ho tia ny namana sy ny fahavalo. Averina vakiana kely, averiko vakiana ny 7:7 ka hatramin'ny 5:7. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandro ny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny rahanorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Mandeha ho azy amintsika olombelona na iza na izytsika dia mandeha ho azy amintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny hoe tiako izay tia ahy fa izay tsy tia ahy kosa ataoko ahoana moa ny tia azy. Mandeha ho azy koa ny hoe havana raha misy patsa. Mandeha ho azy ny hoe ny ankohonako, ny fianakaviako, ny akaiky ahy, ny mpiara-mivavaka amiko, ny olona izay miasa amiko na izay miara-mianatra amiko, ireny no azoko anehoana fitiavana. Fa ny velan'izany dia ataoko ahoana moa ny tia azy, izay ny maha olombelona. Kanefa Jesosy eto amin'ity toroteny izay nataony teo tendrombohitra ity dia manazava hoe tiavo ny namanao ary tiavoko ny fahavalonao. Manoloana izany riavana dia misy zavatra izay hafahafa ihany amintsika. Tsy ny namana mahazatra ny maro izany no tiavina, tsy izay fotsiny no tiavina. Fa raha teo tonga zanaky ny raintsika izay any an-danitra isika dia tsy maintsy
mahay mitia koa, mianatra mitia koa ny fahavalo, mianatra mivavaka ho an'ny fahavalo. Ary tsy mandeha ho azy izany ry havana, tsy mandeha ho azy mihitsy izany, fa na isika efa kristianina efa ela be aza na ny ankizy izay tezaintsika mba ho kristianina ao amin'ny sekolehilahy dia ny tokantrano amin'ny fomba maro isan-karazany dia mahita fa tsy mora izany fa sarotra. Ka rehefa miteny Jesosy hoe tiavo ny fahavalonareo ary mivavao an'izay manenjika anareo, nafinaritra ny zavatra izay natao tamin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora teo ary antenaina fa ho tsaroantsika mandrakariva izany, fa izao mampieritreritra izany, mampandiny tena izany. Hay izany tsy mbola zanak'ilay antsointsika hoe rainay izay any an-danitra koa isika, raha toa ka tsy mbola tia ireo fahavalontsika. Ilay raintsika izay any an-danitra dia efa nanome modely, dia hoy Jesosy hoe izy mampiposaka ny masoandro sy mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina, amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Izany hoe tsy manavaka mihitsy Andriamanitra raintsika, tsy manavaka izy fa ny olona rehetra dia tiany avokoa. Dia eo isika no tsy maintsy mandiny tena hoe mbola lavitra ihany izany lalana tsy maintsy alehantsika, ahatsapatsika sy ahatanteraka ny hoe raintsika ilay Andriamanitra izay mampianatra antsika hivavaka toy izany. Ny olona rehetra tsy ankanavaka izany, ny olona rehetra tsy ankanavaka raha fitinina no tokony ho tiavina, tokony ho entina mibavaka koa. Ary nasehon'i Jesosy Kristy izany hoe tamin'izy izay nampijaliany ny fahavalony hatreo amin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana azy, dia nivavaka ho an'ireo fahavalo ireo izy. Ary nivavaka nataony tamin'izany hoe mamelà ny elony raiko fa tsy fantany izay ataony. Sady tiana no manana ny tiana ny fahavalo koa izany Jesosy Kristy. Dia tsy mora tsy mandeha ho azy izany. Ary reo fanontanian'ilay rangahy anankiray izay nanatona an' Jesosy, ilay mpahay lalàna izay naka-fanahy an' Jesosy azy, nanontany hoe ahoana no ataoko mba handovako fiainana mandrakizay? Ka novalian'i Jesosy hoe ao ny lalàna dia tanterao izany. Mbola tsy azoazo ny ainy dia hoe ahoana moa izany ny anatanterahana an'izany? Ka dia mbola nanontany izy hoe fa iza ary ny namako, satria tsy afa-po izy. Dia fantatsika fa ilay fanoharana ny amin'ny Samaritana tsara fanahy no nataon'i Jesosy ho valo ny fanontaniany. Fanoharany amin'ilay Samaritana tsara fanahy, amina jiosy ny miresaka Samaritana dia miresaka fahavalo izany. Ka ny zavatra hitantsika amin'ny fanoharana io anefany tsy nampoizin'ilay mpahay lalàna izany, ny zavatra fehin'ilay fanoharana izay tsy averiko eto satria fantatsika rehetra ny fanoharana dia izao: tsy anjarantsika akory mifidy izay ho tiantsika, izay ho namantsika, tahaka ny fanaon'ny olona amin'ny alalan'ny Facebook le hoe maka namana, manaiky ho namako ve ianao sy tahaka izany, dia misafidy izany hoe iza ny namako. Kanefany rehefa miaraka amin'i Jesosy, rehefa zanak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, dia ny manaiky ho naman'ny olona rehetra izay mila vonjy no andrasana amintsika. Manaiky ho naman'ny olona rehetra izay mila vonjy, na izy na izy, na olo-pantatra izany na tsy, na namana na fahavalo, na mpiray-tanindrazana na vahiny, na iza ka mila vonjy, dia asain'i Jesosy ho namana izany isika tsirairay avy izay zanak'Andriamanitra izay mivavaka hoe rainay izay any an-danitra. Ny maneho fitiavana amin'ny olona rehetra na dia ny fahavalo azy no andrasan'Andriamanitra amintsika, andrasan'ny Tompo amintsika. Nefa ny mandeha ho azy moa dia amaha olombelona antsika, dia matetika ny anao valifaty na mivantana izany na ankolaka, izany no fitiavana araka an'Andriamanitra, nefa dia milavitra n'izany. Ary ny apôstôly Paoly moa dia ho fampiarana izany amin'ny bokin'ny Romanina ary amin'ny epistilo an'ny Romanina ary, Romanina 12 andininy 7 ka hatramin'ny 20 dia manafatra ny kristianina tany Roma mampatsiaro ilay voalaza ary amin'ny obolana 15
andiny fa 1 sy 2 ranona fahavalinao meo anina izy raha mangetaety izy meo isotroiny fa raha manao izany ianao dia anambatra vainafo eo andohany diky izany fa ahatonga saina ny fahavalinao izany fihetsika izay ataonao izany ka mety iova izy atsiaro hoe tiany tsy namako fa fahavaliko nefa manao zavatra soa amiko dia manova azy izany ary ho an'izay efa nanandrana izany dia antenaiko fa tsy diso fanantenana akory amin'izany izy fiovana betsaka eo amin'ny fiarahamonina ry havana izy fiovana betsaka eo amin'ny fiarahamonina raha mitombo isa isika zanak'Andriamanitra manomboka tia ny fahavalontsika toy izany tsy mora izany kanefany izay no afatr'Andriamanitra izay no andrasan'Andriamanitra amintsika noho izany andeha isika hanomboka izany aingana arak'izay azo atao eny manina mora anio azy ny anomboantsika reo olona amin'ny fifandraisantsika amin'ireo olona izay mijoro fahavalo na fahavalo mamely any ambadika any tsy ampoizinao amin'ireny dia tokony ho tonga isika azo fahavononana ho sahy isika hamadika ny zavatra ao andohantsika ka anjary aneho fitiavana an'ireny olona ireny fa izany no andrasana amintsika ary izany dia tsy mora akory averimberiko ihany ny hoe tsy mora akory kanefany ho an'izay sahy manomboka amin'izany dia mahita vokatsoa avy amin'izany ary indrindra ho ankasitrahan'Andriamanitra izany no ankasitrahan'Andriamanitra raha itsika izay any an-danitra fa ny zavatra faharoa izay angatahan'ny tombo ataontsika eto dia ny hoe anao mihoatra noho ny sasany dikan'izany dia hoe inona no mampiavaka anareo amin'ny olona sasany izay misy zavatra ataony mifampiaraba dia samy mifamaly mifampiaraba eo manao asa soa amin'izay olona tiantsika sy tak'izany ka ny mpamorehitra sy ny jentilisa dia manana ny fombany mahafinaritra eo amin'izy samy izy kanefa ireo mpamorehitra sy jentilisa ireo dia tsy dia modely loatra teo amin'ny jios tamin'ny andron'ny tombo olona tsy nanana toerana tsara teo amin'izy ireo izany tamin'ny andron'i Jesosy kanefany ireny dia everina mba ataontsika anaovantsika zavatra mihoatra noho ny fanaon'ireny olona ireny raha lazaina amin'ny andro ankehitriny izany ny fanaon'izao tontolo izao dia manana ny fomba fanaony izy ka itsika tsy maintsy mihoatra noho izany ary mahafinaritra ny namerimberenana n'izany teny izany hoe inona nataonareo mihoatra noho ny hafa raha nanorina ny fikambanana ny fivondronana laika ny tao amin'ny fiangonantsika izay ny tarigetrany inona ary mataontsika laika mihoatra noho ny hafa mba ilazana ny hoe tsy izay mahafinaritra n'izao tontolo izao tsy izay mahazatra ny olona eto amin'izao tontolo izao loatra no inona fa itsika tokony hanao zavatra hafa noho izany tokony hiavaka tanteraka amin'ireny olona ireny isika ary amin'izao vanim-potoana izay hiainantsika izao ry havana dia ny olona manodidina antsika manana ny fomba ny isan-karazany afaka manantena zavatra amintsika Andriamanitra satria isika dia zanak'Andriamanitra efa nandray an' Jesosy Kristy efa mino an' Jesosy Kristy ary dia efa nomeny hery ho tonga zanany zanaka nateraka Andriamanitra isika noho izany misy fahasahiana efa nomeny antsika tsy fanahy osa fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahahononan-tena hoy ny apôstôly Paoly ary noho izany fanomezana efa nomen'Andriamanitra antsika izany dia tena afaka anao mihoatra lavitra noho ny ataon'izao tontolo izao isika raha milaza miaramita ihany ny amin'ny zava-misy manodidina antsika ankehitriny eto amin'izao tontolo izao raha fitinina dia bakio ny vola ny zavatra rehetra na ny fiainana na ny fifandraisana amin'ny hafa na inona dia ny vola no takany hoe amin'ny antsony Jesosy hoe mamona izay tompoin'ny olona na mivantana izany na ankolaka tia vola loatra ny olona mahavatra manana toetra tsy manjary be diaibe ny afetsifetsena ny fisolokiana ny kolikoly ny fanambakana ny lainga ny alatra ninona izany rehetra izany dia raha antsika mahita ny loza ry havana dia izao indraindray dia mila ho tafiditra betsaka
mahatraty anatin'ny fiangonana ireny zavatra mampalahelo ireny. Kanefa inona no ataoko, inona no ataonao mihoatra noho ny sasany, ary inona no mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao. Ny apôstôly Paoly koa dia efa nilaza hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Ny mampalahelo dia indraindray ilay izao tontolo izao indray mitarika antsika dia manaiky izany isika anaraka ny fanaony. Fa raha tafiditra tsikelikely eo amin'ny kristianina mpivavaka ny hoe izay mahazatra ary dia atao koa aty am-piangonana dia mampidoza ny fiangonana indrindra izany. Dia indraindray nefa dia taka ny ekena fotsiny na amin'ny alalan'ny fiteny, na ny fitafy, na ny fihetsika, na ny fombafomba isan-karazany izay mahazatra ary dia atao aty. Engany ry havana tsy ho isika izao no hiaran'izany zavatra izany, satria ny tompo dia miandry sy manantena antsika mba hanao mihoatra lavitra, mba hiavaka, mba aneo amin'izao tontolo izao no mahafanasina sy fahazavana antsika, fa tsy sanatry ny vava anaraka an'ireny fomba ratsy ireny. Zavatra fahita matetika na indraindray rehefa misy ny batisa atao fianakaviana anankiray, na misy ny zanaka raisina ho mpandray ny fanasan'ny tompo, dia misy ny fiaraha-mikorana, fiarahana mifaly ao aorianan'izany dia miditra tsikelikely ao ny fomba maro isan-karazany izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ary izany indrindra no ampahatsiarovany tenin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy teo amin'izao toriteny izao no hoe inona nataonareo mihoatra noho ny sasany. Tsy maintsy manao mihoatra noho ny sasany isika, ary ny mihoatra mba hareto dia zavatra hafa tanteraka noho ny sasany, zavatra izay anehoana ny voninahitr'Andriamanitra, anehoana ny mahajiro sy fahazavana antsika eto amin'izao tontolo izao, mba ho fanasina tena miasa isika, misy akony eo amin'ny fiainan'izao tontolo izao, ka isika no hanovan'izao tontolo izao fa tsy izao tontolo izao akory no faly hanovantsika kristianina. Dia ho an'ireo izay mitazana ny fihetsikitsika sy ny zavatra ataontsika dia faly ery izy, milaza hoe ka ny ataonay any ataonareo ihany, ka inona moa no mampiavaka antsika izany, ka ho modely no hiantsona antsika, hanova ny fomba ratsy isan-karazany fa tsy sanatria ho voatarika ireny fomba ratsy ireny ry havana. Ny fahamarinana dia izay zavatra atao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Malahelo Andriamanitra rehefa mivadika ny zavatra izay nambarany, ny sitrapony nahodiny ny olona tahaka an'izay nitranga any amin'ny bokin'ny Isaia vakiana tamintsika teo. Tanàna izay nahatsiaro an'Andriamanitra fa iny saingy nivadika ho manohitra ny sitrapon'Andriamanitra manjary olon-dratsy ny ao anatin'izany. Ka izany alahelon'Andriamanitra izany dia mbola te hialanenina mandrakariva Andriamanitra, dia maniraka mpaminany izy tahaka ny Isaia mba hampiverina ny olona. Iraka Andriamanitra isika, tarihan'ireo mpitandrina, ireo tompon'andraikitra ato anatin'ny fiangonana mba hanova ny zavatra ratsy miaraka amin'Andriamanitra, mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Ary amin'izany fiarahantsika miasa amin'Andriamanitra izany dia averina indray fa tsy mora akory tsy mandeha ho azy, saingy misaotra an'Andriamanitra isika fa misy vokany izany. Ka Andriamanitra mbola mialanenina hatrany, mbola tsy kivy Andriamanitra, ary manome antsika tombonandro mba azahoana manoya izany famerenana amin'ny laoniny indray ny zavatra mitranga, mba eo amintsika fiangonana no anatanterahantsika izany hoe manatanteraka zavatra mihoatra noho ny sasany, mihoatra noho ny hafa. Ry havana, raha misy ny fampianarana tenin'Andriamanitra maro be amin'ny haino aman-jery, amin'ny fomba maro isan-karazany, raha mitomboisa ireo olona izay manam-pahalalana momba an'izany ary afaka mitaona ny olona hiverina amin'Andriamanitra, dia izao anefa no tsy maintsy diniantsika sy eritrerentsika. Move miaino sy mankatoa ireny fampianarana ny tenin'Andriamanitra tena izy tarihan'ny fanahy masina ireny isika, sa sanatria
misy variana sy sodokany fampianaran-diso izay mielipatrana maniry sy mitombo etseroka mora mahatarika ireo olona izay tsy mafy orina amin'ny finoana finoanan'i Jesosy Kristy ny finoanan'ny tenin'Andriamanitra izay fampianarana tsy misy klema ny finoanan'ny tenin'Andriamanitra izay afaka manova ny zavatra rehetra mba hifanaraka amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Andriamanitra velona tonga nofo Jesosy Kristy ary ny fampianarany rehetra dia fampianarana izay azo antoka azo ianteherana ary ny marina avy amin'Andriamanitra izany. Ary isika dia mahatsiaro ny soratra masina mampahatsiaro antsika ilay hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo hevery ny hafaran'ny fiainany ka arao ny finoana Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay aza mety avily ny fampianarana maro hafahafa ianareo ao amin'ny Hebreo 7:17 ka hatramin'ny 9:7 ny valibabena tsara indrindra mety ho azo ireo mpitandrina misotro ronono ireo mpanompon'Andriamanitra ny kely aina tamin'ny fitoriana ny filazantsara dia ny findramana ny tenin'ny apôstôly Jaona epistily nosoratany Jaona toko 7 epistily 7 nosoratany Jaona 9:7 lay hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka amin'ny fahamarinana ny zanako. Ry havana malala noho ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny fiangonana sy amin'izao tontolo izao dia meny tombonandro isika hampahatsiarovana isika indray amin'ny alalan'ny teniny izay andrasa amintsika zanany ny didim-pitiavana ny fitoriana izany amin'ny olombelona rehetra amin'ny teny sy ny asa ary ny fanantenana fa isika zanak'Andriamanitra dia afaka ho tia ny fahavalo afaka hivavaka ho an'ny fahavalo ary afaka manao mihoatra noho izay ataon'ny olona izay eto amin'izao tontolo izao. Izany ny fahamarinan'Andriamanitra raha fehezina amin'ny teny banjintsika amin'izao volana marsa izao ka mamerina ho amin'ny fahamarinana ny tompo satria isika tsy mahavita izany samy rery raha iambo hiezaka hanatanteraka izany isika dia manofy ihany tsy vitantsika izany fa raha tsy Andriamanitra mihitsy mirotsaka ao am-pontsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ka miasa mahery ao anatintsika dia tsy ho tanteraka izany ary ny herin'Andriamanitra kosa nefa dia hatanteraka izany. Mbola miala nenin'Andriamanitra mbola manantena antsika zanany izy hiara-miasa aminy dingana ray lehibe no efa vitany ray aman-dreny tamin'ny teo aloha fa mbola mitohy izany amin'ny isika rehetra izay mpitory ny filazantsara ankehitriny satria isika rehetra tsy ankanavaka dia manana anjara andraikitra amin'izany eo amin'ny fiarahamonina manomboka amin'ny ankonantsika ny fahamarinan'Andriamanitra izay ampanjakana ny fitiavana araka an'Andriamanitra fitiavana anajana ny rariny sy ny hitsiny araka an'Andriamanitra na iza hifandraisantsika ary izany fahamarinan'Andriamanitra izany dia tsy miova hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay ary azo antoka azo ianteherana amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra. Enganery havana mba ho karemy ahazon'Andriamanitra manavao antsika indray izao karemy amin'ny taona 2020 izao ka mba hisiny ny fiovana mahery vaika eo amin'ny sambatan'olona eo amin'ny fiainantsika vokatry ny asa fitoriana ny filazantsara izay natao tamintsika nandritra ny efa taona maro izay ary mbola tohizana hatrany hatrany eo amintsika izay zanaky ny raintsika izay any an-danitra dia ho antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen.